Rehefa vina sy mpanavaozana kosa dia notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny alarobia lasa teo ny hivitoeran'ny banky BFVSG tsy Tanjombato. Ny fanatsarana tahaka izao moa dia natao indrindra ho tombony sy ho fanomezana fahafaham-po ireo mpanjifa ao amin'izany banky izany. Fanazavana. Hatramin'izay 12 taona nisin'izay dia efa mahatratra 5707 nisan'ireo mpanjifa manana petrabola ao anivon'ny banky BFV Société Générale le tsy Tanjombato. Nasy mpanavaozana araka izany ty masivoany BFVSG tsy Tanjombato ty mba hanenana ny fahasahiranan'ireo ho mpanjifa. Nitokanana tamin'ny fomba ofisialy zany foto-drafitrasa sy mpanavaozana zany. Ny agence BFV Société Générale eto Tanjombato zany taloha dia rez-de-chaussée fotsiny zany no rihana ambany zany no nisy an'ny agence rehetra zany hoe miresaka conseil clientèle mandray client zany sy miresaka paiement ny opération bancaire rehetra. Dia somary kelikely zany ny agence tamin'izay mo nandritran'izay 12 taona izay dia efa nitombo ny isan'ny client izay tato amin'ny agence BFV Tanjombato, BFVSG Tanjombato dia zay nahatonga ny fanitarana natao amin'ny rihana ambony zany. Manamarika ny fisiny araka izany ny BFV Tanjombato izay azo lazaina ho faritra miroborobo tokoa raha eo amin'ny lafiny ara-toe-karena no resahana. Manoloana ny fahombiazana dia resy lahatra tokoa ny mpitatana ny banky fa mbola hitombo ireo mpanjifa noho ny fisian'ireo tetikasa maro samihafa izay manomboka mahazovahana eny Tanjombato. Tafiditra ao anaty politika voizan'ny BFVSG ny fanitaranareo foto-drafitrasany ho fanakaikezana bebe koa ireo mpanjifa ary vola mitetina 9 miliara ariary isa-taona no natokana amin'izany. Nanamarika amin'ny fotoana ny fitsidiana ny foto-drafitrasana vaozina niaraka tamin'ireo vahiny manakajy maro samihafa.